Avaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny sifaniana lehibe indray raha vasana vavimalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary dia faly be indray mahita anareo ary miarahaba anareo ny hatratran'izao andro farany amin'ny herinandro izao dia ny andro fafito izany dia miarahaba antsika rehetra hatratran'izao sabata masina, sabata fahafinaretana izao ho fahafinaretana sy ho fifaliana sy fahasoavana ho anao anie ity andro sabatantsika, sabatan'i Jehovah ity ravana malala. Tahiny tompontsika mianakavy, faly be mahita anareo ary ny rariko dia izao raha reradreraka ianao tonga eto mety reraka rabatana, mety reraka ratsaina, ny faniriko aminao dia izao miala eto ianao tsy ohatr'izany intsony. Hitondra hery sy tanjaka
ahara-panahy sy ara-nofo anao any ahavoky ny mpanahy anao any ny tenin'Andriamanitra izay hozarena ifampahirizantsika eto androany. Dia raha androany no votoka miaraka aminay dia fantary fa tsy kisendasendra koa ny atokavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary dia tokava soa dia maharitatra ny farany. Tahiny tokoa tsika efa-paketo anambavy fahabeazana an-kadapa ny hidra voalohany teto androany. Andriamanitra manan-karipasoavana ny omba sy tahan'ny fiainanao dia ity ny tsodranomenanao ary nambavy fahabeolasina loisan'ny Koweïty, Arabia Saodita, Chine ary any Madagasikara manao hoe ao amin'ny salama firaiky amin'ny fitopolo andininy fafito sy ny fahavalo amin'ny alalan'i Jesosy manao hoe tonga tao zava-mahagaga eo mason'ny maro nefa ianao ny fiarovana mafy ahy, ny vavako feno ny fiderananao sy ny fankalazana anao mandrakariva aza manary rehefa antitra ary aza mafoy ahy rehefa ketraka ny heriko. Halleloia, amen. Mankasitraka ny inanao raha nambavy Fabiola tamin'ny fidirana voalohany dia mahereza tahiny tompontsika rehetrarehetra. Andriambaviso Eli Mark Elia Madagasikara, tahiny Jesosy ihany koa Marie Hortensine Koweïty, Côte Léonie Arabia Saodita, Mampionina France, Etodranoso France, Andrinasolo France, Eliana France, Côte Anila Belgique, Rosemine France, tout Jesosy mandrakizay Allemagne, Jessica Patici France, Someva France, Ikarak France, Mianabso France, Zanaso Sylvie Arabia Saodita, Artisanat de Madagascar France, Bersaba Koweïty, Malalatina, izy misy Malalatina ohatra mbola tsy voateninao misy izay, Andoandry France, Miraran'Andriamanala Madagasikara, Asan'ny Apôstôly Madagasikara, Kadaka Malala France, Marie-Jo États-Unis, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Itodranoso voateniko teo, Rantarina Marisalina Madagasikara, Sandola Anjesosy Koweïty, Fabiola, halleluia, tsisy orana Fabiola, Tina Raikotoarzaka France, tahiny tompotolera sika mianakavy ary dia mahareta hatramin'ny farany daholo ozy ny sinoa. Halleluia. Milo zahatretra aloha nareo tsika fampiarava sy fampitsodrano hitondram-bavaka n'ity fotoana ity andao mampandrosotsika ny anabavitsika ranabavy tahiry. Halleluia. Izy ny tondratsika anatin'ny vavaka fanombohana androany any Madagasikara aloha ny ranabavy malalatina misaotra anao mankasitraka indrindra. Misy olona fantatra izay taloha hoe malalatina sao dia mba hainao. Bartel Madagasikara, Fianarantsoa France, Tery Benja France, Malalatina Madagasikara, Roléanis Allemagne. Ndao hiditra ranabavitsika rinatsika hivavaka hamireka amin'ny fotoana epetan'Andriamanitra. Tompona vavina anao ny fitenenana. Vavaka angataka ny fanatrihan'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao, angataka ny herintsika mialohany hanomboantsika ny fotoana dia apetratsika eo am-pelantanany izao fotoana rehetra izao ary ny angatantsika dia ny heriny mihitsy mameno antsika hitantana sy hitarika antsika satria tsy amikerina amin'ny mpatanjahana fa mifanahiko Jehovahandriamanitra. Jehovahandriamanitra arana tsara indrindra izany an-danitra mbola mipera misaotra mankalaza manandratra manome voninahitra anao hatrany aray satria anao l'Andriamanitra tsara sy mpanao tsara. Misaotra anao izay Jesosy raha mbola afaka hiantsona indray amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy raha mbola afaka angataka ny herinao sy ny fanatrihanao indray. Ankehitriny izay Jesosy malalana anatotosan'izao vavaka fiambenana izao satria teninao izany Jesosy fa dia voly dia miherina tahaka ny liona masika mitady izay ho arapany tokoa amin'izao ora sy fotoana izao ary ianao mbola tianay ka mbola nampitandrina anay mba hahatonga anay hiambina foana dia ankehitriny izay Jesosy malala tonga amin'izao vavaka fiambenana alina izao izay dia mangataka ny fanatrihanao izay Jehovahandriamanitra satria tsy mahay manao na inona na inona izay ary tsy mahefa na inona na inona izay mangataka ny fanatrihanao. Apetraka eo am-pelantananao izao fotoana izao Jesosy, apetraka eo am-pelantananao ny tena saina fofanahanay, apetraka eo am-pelantananao Jesosy manala ny fitaovana rehetra rakofy amin'ny ranao indray Jesosy amin'izao alina izao, rakofy amin'ny ranao ny connexion tsy ho tapatapaka, rakofy amin'ny ranao ny telefona, rakofy amin'ny ranao ny tsirairay avy ary mangataka mihitsy eo fare masina ny herinao ane hikasika Jesosy malalo ka niza mandresy mandray an'izao vavaka fiambenana alina izao dia tena atsapa hely, atsapa fitoniana, atsapa fitsaharana tokoa Jesosy malala
ala ary indray fanasitranana Jesosy malalo ao anatin'izao alina izao apetraka eo am-pilatananao ny mpanomponao izay hitondra ny teninao ny tompona anjara tsiraray avy Jesosy izay hitondra ny anjara vavaka tsiraray avy dia ianao ania ny endriny lelana tsiraray avy ianao hikasika ny fo mampanahy izay rehetra miaino any keo Jesosy malalo dia apetraka tanteraka eo am-pilatananao izao fotoana izao manatriana efanay masinao miasa eto ianao aleluia amin'ny anarana maherin' Jesosy misaotra Jesosy eo amen. Halleluja makitra sitraka indrindra ranabavy halleluja rina tao anatin'izay vavaka izay nentinao zay Andriamanitra manankiray pasoavana malafity mitombosa dia mitombo pasoavana hatrany hatrany halleluja tainy Jesosy tia rakotoary zaka France malalatina ozy izy dia olona fantany mankasitraka indrindratsika halleluja mahafinaritra rehefa tafahonetina re tiany rakotoary zaka France marizy hoe États-Unis izay amin'ny kamaradin' Jesosy France na chimie Koweït zay halleluja misaotratsika rehetrarehetra tao anatin'izay fankasitrahana ny zareo izay mandray anjara zay koa nisaorana ny aminareo hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo tenin'Andriamanitra izay rahantsika amin'ny mampionona moa no hiaraka amintsika androany anatin'ny tenin'Andriamanitra halleluja raha mety aminao dia andoroantsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fijona vavolombelona ka za dia tena aminareo za tena nandray fahasoavan'Andriamanitra ngeza-be tamin'ny andro any ariva ary tsy teneniko fotsiny izy hoe inona fa mba hanesy Jesosy halleluja fa ijoro vavolombelona aminao zany tena nisy fahasoavana napitaon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanay tamin'ity andro any ariva ity ho an'i Jesosy ny voninahitra ilay averinao azy ny satrom-poninahitra inona ary no mba azonao lazaina halleluja inona no mba azonao lazaina mba hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra amin'ity androany ity halleluja ka mialohan'ny ijoroana vavolombelona dia aminao hira anankiray aloha isika fatakavanantsika moa tatoato rehefa zomady izao anjaranareo mangataka hira ratsiny tompo zafady tompoko ka nareo izay manohatra hira voalohany eo zay hira ataontsika eto androany zay hira voalohany miditra eo dia inona ataontsika hira inona zany hira mba fanombohana tianareo atao raha mety dia mba tsy hira vetsikatsika aloha fa hira efa misy anankiray tafiditra raha moa efa tena hoe izay tafiditra dia atao ndao ary ataontsika ary io mankasitraka andralatojo sady miaraba ny tojo fa ny tojo voahitako tojo Allemagne Andrina Suzel Suisse halleluja tahin' Jesosy tsika menakavy loatra tsika hanao antirity atolotra manokana tsika menakavy atolotra manokana andralatojo izay nangataka ny hira ity hira izay hoalefantsika ity androany dia menofinaritra isika menakavy halleluja halleluja anatantehitinareo no milaza inona indray ary mba nataon'Andriamanitra taminareo androany dia aza manoatra anahako io tsy tenenina toloha mba nesy Jesosy eo mba tenenina izy hifaliana izy raha azo tenenina halleluja ndao ary eno hira avy hatrany ary tsika dia afaka mandoratra amin'izay nareo ao anina zay tany tompo Angelina Diamant tonga soa razana Monika halleluja nofinaritra toloha ary tsika rehetrarehetra amen.
Halleluia. Makasitraka andrala totsika nagataka niniriny a dia zao sady dia efa mitenareo hoe omako mahasady ny fangatahana hira rehefa tonga ny farany ny fandarana famboranareo koa ny vidin'ny hira rehefa avy eo. Halleluia. Tahiny tompo tsika rehetrarehetra dia mahafinaritra fa dia tonga zao mahatsara indray amin'izao andro anio izao tsika ravana malala. Inona ary no nosoratanareo mba ho vakiana? Halleluia. Tahiny tompo aloha i Sarindra Raingo Madagasikara, André Suzelle Suisse, Eliana Avana rapaiky teo
Angelina Diamanchine. Tagny Jesosy tsika rehetra aleloia makasitraka fakasitrahana ny ranabavy Rinany nataonareo teo makasitraka ranabavy Rinany tahiny Jesosy nahita ozitra fahitapitiahana io dia teraina Jesosy ozy ranabavy itody. Halleluia. Nisy miarahaba Suzelle rehefa Suzelle tsy teo tsy anjarany androany. Natahin'Andriamanitra androany fa nisy nanatitra vary. Halleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra reriany tsara be zany vary gaso zany dia mavokely. Halleluia. Ny tontolo androko androany izy toy izao vakitsika isaorako an Jesosy fa tena nikorotana azy be dia be ny zavanitranga androany. Tokony zavatra atao efatr'andro vitako androany daholo angamba teo amin'ny tany teo ny tanan'Andriamanitra nanohana sy nombay ary indrindra nandamina ny programa rehetra. Halleluia. Dia raina Jesosy. Amen. Loharano tokoa Andriamanitra ozy izy Bartel misaotranao fa tena tianao tokoa. Halleluia. Raina Jesosy fa sady feno fifaliana be fa misy dosie nandrasana ela be zay tsy nety vita mihitsy kinazo nisy lalana hafa-sokafan'Andriamanitra izay efa tsy noeritriretina fa ety intsony. Halleluia. Izy teo raha fa tsy hita efa noeritriretina fa tsy ety intsony dia voninahitra ny azy rehany fa mahay manao mihoatra n'izay angatantsika sy saintsika izy. Halleluia. Amen. Makasitraka navavy Marie-Jo satria Jesosy fa vita somatsara ny herinandro ozy izy zandriaina. Halleluia. Amen. Oloharanonao foana ny Jehovah tojo satria Jesosy fa salama tsara zahay ozy izy rahalahy Marika izay mianakavy ary natanjaka tsara daholo ary nilamina tsara ny tontolo andro sady mbola ratra ny sabata masina. Halleluia. Tsara be ilay mijoro vavolombelona salama zava-dehibe ny fahasalamantsika. Halleluia. Alao mahantra fahasalama, alao atonotony ny fahasalama toy izay tena manana ny rehetrarehetra fa fahasalamana ihany ny tsy eo. Iza koa velo Selina tsy maintsy meko voninahitra Andriamanitra Jehovah Andriamanitra Ray Malala Jesosy Kristy na amin'ny endrikiny na manao ahoana ny miseho amin'ny fiainako voninahitra ho azy rery ihany ho azy rery Ray Pahary sy Jesosy. Halleluia. Ranabavy Rozimina meo voninahitra foana Andriamanitra. Père tsy zavaka hoe tonga soa. Halleluia. Tena Jesosy fa lamindamina ny tontolo andro ary misaotra azy fa vita ny herinandro feno surprise. Halleluia. Tsara ny tompo ranabavy Lina. Jesosy daholo ny fijonavolombelona ataoko very ny telefônina ny vamary dia tsy hita tena tany daholo ny tao amin'ny lycée fa tsy nisy nahita tonga ato an-trano izy sady nitomany fa very ny telefônina. Vita ny vavaka fiambenana maly dia nivavaka sady nangataka tamin'ny tompo mba very n'izay nahita azy ny telefônina. Kanjo noho ny tonga ny maraina lasa ny anatra izy dia gaga fa nisy ny antso sady nanolotra ny telefônina fa alby izy ny antso fa hita ny telefônina aza mividy tsoro izy saotra ny Jehovah fa mihainy bavaka izy. Halleluia. Mahafinaritra ny tompontsika. Natsangana ho tianao zahay Jesosy misaotra ozy izy dia Angelina Diamant. Voninahitra ho an'i Jesosy sery ihany fa hatramin'ny omaly sy androany dia tsapako misy fifaliana ato anatiko ary tsapako manantena zavatra zany. Halleluia. Finoana sy fanantenana ao amin'ny Jesosy daholo zany. Voninahitra n'Andriamanitra ozy izy Fabiola fa mahafinaritra be tontolo androko androany mbola notafiany hery sy tanjaka fahasalamana. Halleluia. Amen. Hira miady amin'ny toriteny pasteur ozy izy $100. Tsara raha ohatra hira mba miadiady amin'ny toriteny. Ny hira aorianan'ny toriteny zany sy ny vavaka aorianan'ny toriteny rehefa manao vavaka tsika sy manao vavaka aorianan'ny toriteny sabata dia mazava ho azy tsy maintsy mifanaraka amin'ny toriteny. Halleluia. Amen. Tena Jesosy somatsara ny herinandro andraisantsika sabata vita tsara ny asa ozy izy ranabavy Soameva. Halleluia. Mahafinaritra be mihitsy aza sora anitra malala. Halleluia. Tahiny Jesosy zoky anitra mampamangy aminareo mianakavy ao ny Madagasikara moa misy azy mpiara-miazakazaka hatramin'izay. Halleluia.
izy koa mbola saravaky tena rakotoary zaka misaotran'Andriamanitra za fa omeny hery ara-panahy nampahery olona 5 misaotra Jesosy malala izy tia rakotoary zaka mahafinaritra ampaherezany olona ampaherezany tanina miravoravo fa fotoanan'izany zao alleloia tena Jesosy fa totoza somatsana tontolo androandroany alleloia ozy Suzelle amen tena Jesosy fa telefonina rona nahirana zao tamin'ny herinandro ity nentina mava zany dia verina normal tsy namboarina haly tsy nampanamboarina alleloia ozy Angelina Diamandry Chine sotra Jesosy fa nahatratra n'izao farany herinandro zao tsy nisy olana mihitsy ny herinandro manontolo izy raha notandremasalina amen sotra n'Andriamanitra fa dia vakansy ny ankizy afaka makaina kelindray izy ireo alleloia atraty aminay io vakansy io alleloia atraty aminay io vakansy io ny ankizy isaoran'Andriamanitra misaotra ny rehetra tamin'ny fijona vavolombelona hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika mpandrosotsika nanabavintsika mampionina nanabavinareo mampionina naravavinareo mampionina izy no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia tonga dia tsara ny baibolinao fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tahiny tompo mampionina efa hitanareo moa sary mampionina dia tsy asiantsika sary mampionina intsony fa azontsika video mihetsika dia tsy matoronareo tahiny tompo ary mampionina anao ny fitenenana ary amen. Manona ny fiadanan'ny tompo indray amintsika rehetrarehetra amin'ity androany ity ary hafana malala falim-pelezana hitanao androany tonga soa daholo tsika rehetra tanatin'ny vavaka fiambenana dia fifaliana ho mitondra anday tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ampaherentsika tsirairay avy alleloia ary tena inoko fa aheritsika androany ato anatin'ny tenin'Andriamanitra ifampaheritsika dia teny aminao sady ety ampiandohana hoe manomana surprise ho antsika Andriamanitra raha mino an'izany ianao dia ho tanteraka aminao izany teny izany tsy mitsahatra Andriamanitra manomana zavatra tsara ho antsika ary na dia Jesosy aza dia nilaza manao hoe andeha hanamboatra fitoerana ho antsika izy dia azo antoka fa ny fitoerana amboarin'i Jesosy ho antsika rehefa malala tsy teto tany izy nanorina trano namboarina ho antsika fa fantatra Jesosy fa raha eto izy nanao trano namboarina ho antsika dia ho simba ihany izany ary ho potika ihany ity izao tontolo izao ity fa any an-danitra mihitsy izy nanamboatra fitoerana ho antsika dia tsika tsy mbola nisy nahita an'izany fa ho avy ny fotoana ho hitantsika izany ary ho surprise amintsika izany toerana izany alleloia amin'izany fotoana izany. Za koa androany dia teny aminao hoe Andriamanitra anie hanome anao surprise fanomezana miafina ho anao alleloia izay mbola tsy fantatrao izy androany fa rehefa tonga eo ilay izy dia eo ianao vao tena hifaly mety ilay zavatra nomanin'Andriamanitra ho fantatsika tsara rehefa namalala ny tantaran'i Josefa. Josefa dia ilay lehilahy anankiray izay nialonan'ny ralahany ary nentin'ny ralahany izy natsipin'ny ralahany anaty lavadrano dia tsy maty dia namidin'ny ralahany tamin'ny Egyptianina namidy ho andevo dia tonga tany Egypta izy dia tao anatin'ny tranon'ny lehilahy anankiray atao hoe Potifara ary rehefa tonga tao izy dia izy no tonga tao tranon'ny Potifara. I Potifara kosa dia nitahian'Andriamanitra rehefa tonga tao Josefa tamin'ny alalan'i Josefa dia notahian'Andriamanitra izany lehilahy izany. Rehefa niditra tao anatin'ny tranon'ny Potifara Josefa dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra raha ny Genesis jerentsika vetivety fotsiny ny Genesis 7:30 hoy ny tenin'Andriamanitra Genesis 39:5 manao hoe ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony no mba amin'izay rehetra nananany dia notahian'i Jehovah ny tranon'ilay Egyptianina noho ny amin'ny Josefa ary ny fitahian'i Jehovah no mba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha. Izany hoe Josefa izany rehefa tonga tao anatin'io tokantrano io dia tena nitondra rivotra vaovao mihitsy, lasa nitondra fitahiana andevo fa nitondra fitahian'Andriamanitra. Za koa androany dia teny aminao tsika rehefa voafidin'Andriamanitra rehefa zanak'Andriamanitra tsika rehefa
dia na dia trano na dia tahaka ny hoe andevo azy, tahaka ny hoe olona madinika no hidirantsika ny anatin'ny toerana anankiray, na toeram-piasana io na trano, dia amin'ny alalantsika dia mahavariana fa na dia Egiptianina azy, Egiptianina dia tsy zanak'Andriamanitra, hafa firenena, fahavalon'Andriamanitra fa lasa voatao azy satria manitsaka ao ny tongotry ny zanak'Andriamanitra. Aleloia. Dia irariako koa izany mba ho amintsika rehetra rehetra. Dia rehefa tao Josefa dia tao izy mihaino tombo izy mialehibe izy tao anatin'io tokantrano io. Tao anatin'izay kosa nefa ny rainy dia nalahelo mafy satria nandainga tamin'ny rainy reto rahalahy reto hoe maty Josefa. Ary fantatsika tsara ny tantara fa nentiny reto rahalahy reto ny akanjo niosony rà, namono biby izy dia nosorany rà ny akanjon'i Josefa, dia nentiny niverina tao amin'ny Jakoba, dia niteny reto rahalahy reto fa maty Josefa. Ary tena nino Jakoba satria nisy porofo tonga teo am-pelantanany, nisy akanjo niosony rà tonga teo am-pelantanany, ary ny akanjon'i Josefa mihitsy ny tonga teo. Dia tena nino Jakoba ary nitonga rahatrapo alahelo azy izany zavatra izany. Tena tsy nahafantatra mihitsy izy hoe velona any Josefa. Andriamanitra reny no nafantatra, Andriamanitra sy reto rahalahy reto, ary na dia ireo rahalahy ireo aza tsy afaka nieritreritra intsony hoe ho velona mandra-pahoviana Josefa satria ny olona rehefa amidy ho andevo izany dia afaka maty izy rehefa tonga any amin'ny toerana misy azy. Vonony ny patron izy, gadrainy dia vonony dia sy ny sisa. Tsy sarotra amin'ny olona ny tompony mamono ny mpanompo. Ka na dia ny rahalahy aza tsy afaka nieritreritra mihitsy hoe ho velona mandra-pahoviana moa izany Josefa. Fa indrindra i Jakoba dia tena nino tanteraka fa maty i Josefa rehefa namalala. Fa Andriamanitra tena nahita kosa. Ary Andriamanitra dia tsy nampafantatra ny Jakoba mihitsy izy, na tamin'ny alalan'ny nofy, na tamin'ny alalan'ny fahitana. Andriamanitra koa tsy naniraka anjely niteny tamin'ny Jakoba hoe velona any Josefa. Fa tena nataon'Andriamanitra surprise mihitsy rehefa namalala. Andriamanitra no nafantatra io Josefa. Dia nikarakarainy tao, nataony nahita fity tamin'ny Potifara tany am-pigadrana. Fa rehefa tonga tany mbola nahita fity tamin'ny, na dia tao amin'ny gadra sy ny mpiandry fonja azy, tafavoaka tany dia lasa mpanapaka Josefa. Izany hoe Jakoba tia mieritreritra fa maty ny zanany, marary ny fony, nalahelo. Fa Andriamanitra manino? Andriamanitra mikarakara an'i Josefa, mampitombo an'i Josefa, mampiakatra an'i Josefa. Haleloia. Satria misy surprise ho ataon'Andriamanitra ry havana. Ny olona anankiray rehefa voafidin'Andriamanitra dia izao. Ninona mety zavatra banga, ninona mety tahaka ny hoe fahampitehana, rahatrapo, zavatra mitranga rehefa namalala ao ambadika iny. Andriamanitra tsy maintsy manao zavatra, tsy maintsy manomana zavatra Andriamanitra anomerana an'iny zavatra izay mitranga teo amin'ny mpanompony. Rehefa tonga ny fotoana taty aoriana dia efa tonga mpanapaka amin'izay Josefa. Teo amin'izay Andriamanitra nampiseho nampisy mosary tao amin'ny tany Kanana. Dia nisy mosary dia tsy maintsy andeha hidina tany Egipta satria tao ny fitahiana tany Josefa. Dia tsy maintsy makany mitady vary, tsy maintsy makany mitady sakafo. Dia lasa nakany ny rahalahy, ny rahan'i Jakoba nakany ny zanany. Aleloia. Dia hijery tena Andriamanitra isika, hovakitsika amin'izay ny Genesisy 2:7. Genesisy 2:7 dia somary lava fa vakitsika tsy maninona ny tantara io. Aleloia. Ny soramandry dia mivaky-tozavana hoe ny nandehanany zanak'i Jakoba hividy vary tany Egipta sy ny miaonany tany Josefa. Aleloia. Anomboka hivoaka amin'izay ny surprise. Ary fantatry Jakoba fa nisy vary tany Egipta dia hoy izy tamin'ny zanany lahy, nahoana no mifampijery foana nareo e? Dia hoy koa izy, indro efa reto fa misy vary any Egipta.
ndeha midina any nareo ka nividiana ao atsika mba ho velona isika fa tsy ho faty. Dia lasa nidina izy Fola Rahalahy Josefa mba hividy vary tany ekipa. Fa Benjamina Rahalahy Josefa tsy mba nampandehanany Jakoba niaraka tamin'ny Rahalahy fa ho izy ndrao izy loza anjo azy efa fay Josefa. Dia tonga ny zanak'Israely mba hividy vary niaraka tamin'izay nakany fa trahatra no mosariko ny tany Kanana. Ary Josefa no mpanapaka tany, efa mpanapaka Josefa. Sady izy mivaribary tamin'ny tompon-tany rehetra ary tonga ny Rahalahy Josefa ka nekohaka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hitan'i Josefa ny Rahalahy dia fantany ihany izy nefa niodolo-kafa tamin'izy ka niteny mafy taminy nanao hoe avy aiza nareo. Ary koa izy avy any amin'ny tany Kanana izay mba hividy hanina. Ary fantatry Josefa ny Rahalahy nefa izy ireo kosa tsy mba nahafantatra azy. Ary Josefa nahatsara ireo nofy nanofisany azy ka nanao taminy hoe mpisafinareo izany fangadiadiny tany nahatongavanareo fa hoy izy ireo taminy tsia tompokilahy fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao. Zanaky ny lehilahy iray ihany izay rehetra, olo marina izay fa tsy mba mpisafotra akory ny mpanomponao. Ary hoy izy taminy tsia izany fangadiadiny tany mihitsy nahatongavanareo fa hoy izy 12 mirahalahy mpanomponao. Zanaky ny lehilahy iray ihany izay avy any amin'ny tany Kanana ka indro ny faralahy dia avy any amin'ny rainay ankehitriny fa ny anankiray tsy ao intsony. Hoy Josefa taminy ilay voalazako taminareo ihany hoe mpisafy tany ny marina. Dia izao ary no hamantarana anareo raha velona koa Farao tsy hiala aty nareo raha tsy tonga aty izany zandrinareo faralahy izany. Irao ny anankiray aminareo ary eo izy haka ny zandrinareo fa ianareo afatotra mba ho fatarina ny teninareo na marina na tsia. Fa raha tsy izany raha velona koa Farao dia mpisafy tokoa nareo. Dia nataony tao an-tranomaizina teloana izy rehetra. Ary noho ny tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy izao no ataovy dia ho velona ianareo fa izaho matahotra an'Andriamanitra. Raha olo marina ary nareo dia aoka ny anankiray aminareo amin'ny rahalahy avy no afatotra ao amin'ny tranomaizina ny toeranareo ary mandeha ihany nareo hitondra vary noho no mosary any amin'ny tranonareo. Ary ny zandrinareo faralahy ento makaty amiko dia ho hita fa marina ny teninareo ary tsy ho vonononareo ary nataony izany. Dia ndresaka izy hoe meloka tokoa tsika noho ny rahalahintsika satria nahita ny fahorian'ny fanahintsika raha nitarena tamintsika izy nefa tsy mba niaino sika. Koa izany nahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Dia namaly azy Robena ka nanao hoe fa tsy efa niteny taminareo ve izany nanao hoe aza manota amin'ny zaza nefa tsy mba niaino nareo. Koa indro fa adinina ny rany ary izy ireo tsy mba nahalala fa Josefa nafantatra ny teniny satria nisy mpandika teniny resahany taminy. Ary Josefa dia niodina niala teo aminy ka nitomany. Ary nivelona anakeo aminy indray izy ka niteny taminy ary dia naka ny Simeona teo aminy izy ka namatotra azy teo imasony. Ary Josefa nanome teny hameno vary ny lasakany sady hamerina ny volany isan-dà ao anatin'ny lasakany avy ary hanome vatsy azy hoentiny eny an-dalana dia nanao izany tamin'izy. Ary nitaingana tamin'ny brikiny ny vary dia lasa nandeha izy. Ary raha nisokafany anankiray ny lasakany nampihinanany ny brikiny eo amin'izay andry hitany ny vola fa indro teo ambavan'ny lasakany izany. Hoy izy tamin'ireo rahalahiny naverina ny volako indro ao anatin'ny lasakako izany dia ketraka ny fony. Ary nifampijery tamin'ny tahotra izy ka niteny hoe niresaka hoe inona izao ataon'Andriamanitra amintsika izao. Ary tonga tany Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana izy dia nambarany taminy izy rehetra fa nanjoa azy. Ka hoy izy mafy ny teny nataon-dra lehilahy tompony tany taminay fa nataony mpisafy tany izay. Hoy izahay taminy olo marina izay fa tsy mba mpisafotra akory. 12 mirahalahy izay zanaky ny rainay tsy ao intsony ny anankiray ary ny faralahy dia any amin'ny rainay any amin'ny tany Kanana ankehitriny. Dia hoy raha lehilahy tompony tany taminay izao ary nahafantarako fa olo marina nareo ny anankiray aminareo amin'ny rahalahy dia avela ao aty amiko ka mitondra vary noho ny mosary any amin'ny tranonareo dia mandeha ihany. Ary eto makaty amiko ny zandrinareo faralahy dia ho fantatro fa tsy mpisafinareo fa olo marina. Dia omeko anareo ny rahalahinareo ka dia hanao varotra eto amin'ny tany anareo. Haleloia. Ary raha nandraraka izay tao anatin'ny lasakany izy ireo dia indro ny volany amponosana samy teo anatin'ny lasakany avy. Ary rehefa nahita ny volany amponosana izy sy ny ray dia samy raiki tahotra. Hoy Jakoba rainy taminy fananareo anaka Josefa efa tsy etsony, Simeona koa tsy etsony ary Benjamina indray alainareo. Za ihany no zo izany rehetra.
Robena ny teny taminay ka nanao hoe vonoy ny zanako rô lahy raha tsetiko ny velona ty aminao izy. Atoleo an-tanako izy dia za no hitondra azy mody aty aminao indray. Ary Jakoba tsidina hiaraka aminareo ny zanako fa maty ny ralahany ary izy irery ihany no sisa. Ary raha isy loza anjo azy amin'ny lalana izay alehanareo dia ampidinareo any amin'ny fiainantsika amin'ny alahelo ny volofotsiko. Aleloia. Lavalava ny vaky tenintsika. Rehefa tonga tany amin'ny tany Egipta ny rahalahin Josefa ry havana malala, dia Josefa tonga dia nafantatra ny zareo, zareo tsy nafantatra ny Josefa. Satria izay mihitsy ilay surprise. Dia nalahelo Josefa ary teto ny olona koa ry havana rehefa manao ratsy dia enjehany eritreriny. Rehefa niseho teo anatrehan'ny Josefa izy mirahalaha avy dia teo vao nahatsiaro satria nisy zavatra nahazo an zareo. Lasa migadrana nandritry ny 3 andro. Lasa hoe eto aty Benjamina fa mpisafo-taninareo, mpandainginareo. Dia inona tokoa nenjehany eritreriny. Dia teo amin'izay vao nanenina hoe hitantsika ny fahorian'ny rahalahintsika nefa dia nivonoantsika ihany izy, navelantsika namidintsika ihany izy, tsy mba niatratsika sy ny sisa sy ny sisa. Dia tonga ny tahotra, tonga ny orooro. Tsy nilamina ny saina satria nanao ratsy. Ny olona angelavana rehefa manao ratsy tsy manam-piadanana. Jerenareo tsara. Rehefa ekena hoe nidiny Josefa ry zareo. Tandritra ny 3 andro ny tany an-tranomaizina. Fa avy eo navoakany. Tsy nivonony. Dia nitazominy amin'izay Simeona fa niteny izy hoe ento velona aty Benjamina. Alaivo Benjamina. Dia fantatra fa tsy mandainginareo. Ary tao anatin'izay nomena vary ireo olona ireo. Nomena vary, nasiana fiainona vary ny lasaka nentina nody ary ny vola izay nentina tokony nividianana an'ilay vary natsofoka tao anatin'ilay harona ihany. Izany hoe nahazo vary maimai-poana fitahiana. Fa inona ny zavatra nitranga? Arakaraka ny nahitana an'ilay fitahiana ny voamaika indray natahotra ry havana malala ry zareo. Natahotra izy. Araka ny teny nivakiantsika teo. Nivakiantsika teo ilay tenin'Andriamanitra hoe rehefa nahita an'ilay vola tao anatin'ilay lasaka izao dia raika tahotra. Izany ny olona rehefa manao ratsy na efa zavatra tsara azo eo anoloana dia mbola tahotra indray koa no ao anatin'ny fony ry havana malala. Tsy nahafantatra mihitsy hoe fitahiana ange ity zavatra ity. Hoy any amin'ny 9 dia hoy izy tamin'ireo lalàna, naverona ny volako, indro anatin'ny lasakako izany dia ketraka ny fo. Dia efa mpijery tamin'ny tahotra izy ka ndresaka hoe inona izao ataon'Andriamanitra amintsika izao. Fa inona izao ry havana? Fitahiana Andriamanitra. Efa manomboka mitahy Andriamanitra, manomboka mampiseho vonany Andriamanitra, fa ilay olona matahotra satria mbola manenjika azy ny eritreriny. Rehefa nandeha ny fotoana dia tonga tany amin'ny Jakoba amin'izay ry zareo mirahalahavy. Dia rehefa tonga tany koa dia nijerena naseho ny vola, reo ny sakafo fa hoe hoentiny Benjamina. Tsy nisy fifaliana ho an'i Jakoba nahita an'ilay fitahiana, ilay sakafo sy ilay vola, fa tahotra koa ny tao anatiny. Fa izy ry havana satria efa lasa ny zanany, efa lasa Josefa izay tena tiany dia mbola ho alefa indray koa ve Benjamina, izany hoe tena tsy nanana tsisy mihitsy izany tao anatin'ny saina hoe tena hoe potika ny fiainako. Dia ho esorina amiko indray ve araka ilay riny hoe izay kely ananako ve mbola ho esorina amiko. Tena tao anatina tahotra sy orory Jakoba. Dia ohatran'ny lehilahy tsy nanam-pinoana tena hoe efa maty ny zanako, za ve mety efa Jakoba io kely havana malala efa nametsiny an'Andriamanitra mihitsy hoe mety efa nametsiny an'Andriamanitra za ve Andriamanitra mba nifidianao. Dia nahoana ny zanako ny maty, nahoana Josefa ny tsy hitako intsony, lany ny biby, izany ve? Dia io koa Benjamina mbola ho alaina indray koa. Tsy nisy afa-tsy orory sy tahotra ny tao anatiny. Simeona efa nijanona tany, Benjamina mbola hoentina miverina any Egipta ry havana malala. Ny tsy fantatry Jakoba dia izao ry havana. Andriamanitra efa nifidy azy. Andriamanitra efa niantso azy tamin'ny anarany. Ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 7. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 7:7 manao hoe nahoana no miteny ianao?
Isaia 7:20 nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israely eo hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Tsy fantatrao fa tsy efa renao fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny farany tany tsy mba mety reraka na sasatra izy sy takatry ny saina ny fahalalana. Mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanahy dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo azy dia mety ho tafitohina mafy fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra ny akalany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ry havana malala, misy ny fahatafitohinana mafy, misy ny zavatra mitranga tokoa eto amin'ity zao tontolo izao ity. Mahavery hevitra ary mahatonga antsika mieritreritra mihitsy indraindray hoe zavy Andriamanitra, izao ny fiainako, nofidinao Andriamanitra, natsoinao Andriamanitra, kanefa misy fahoriana ny fiainako. Fa Jakoba teto ry havana tsy nieritreritra mihitsy izy fa Andriamanitra nieritreritra anazy foana. Tao anatin'ny fikarakarany an'i Josefa, tao anatin'Andriamanitra nikarakarany Josefa tany Egypta, nampitombo an'i Josefa nahara-batana. Mbola kely Josefa niala teo amin'ny toerana nisy azy io. 13 taona Josefa nijanona tany Egypta. Tao daholo ny figadrany fa tao ihany koa ny fanandratan'Andriamanitra azy, izany hoe tena nokolokoloan'Andriamanitra mihitsy na ny toe-pony Josefa efa namboarin'Andriamanitra mba eona amin'ireto rahalahy sy ny rain'ireto mba hamela an'ireo. Fa ny ara-nofony Josefa tena nikalakalan'Andriamanitra, ny toerana nisy an'i Josefa tena namboarin'Andriamanitra tsara. Aleloia! Tao anatin'izany fotoana nalelovan'i Jakobo izany. Ary teto ry havana, rehefa hiverina hitany Josefa, Jakoba sy ny zanany, ny rahalahy, dia efa tsy Josefa tany aloha intsony, matoa tsy fantany. Satria tena nisy fiovana be, satria tena tsy mitovy aminazy dia tany aloha tsy nisy nahafantarana azy intsony. Fa Josefa efa lehibe, Josefa efa ambony, Josefa efa mpanapaka. Aleloia! Izany no hitany amin'izay rehefa hiverina izy. Ry havana malala, tonga ny fotoana niverina tany Egypta Jakoba sy ireo zanan'ireo. Dia fantatsika tsara ny tantara fa niona zareo any amin'ny Genesis 4:7 dia niona zareo. Aleloia! Tsy ho vakitsika intsony ny teny fa nifankahita ary tamin'ny ranomaso no nionana. Teo Jakoba vao gaga, teo Jakoba vao tena hoe le zanako ve hitako ihany, ary tsy le zanako nomeko akanjo misorasoratra kely tamin'ny taloha intsony, tsy le malemilemy kely intsony, fa olona efa manana fanomboka se, olona efa manana peratra, olona efa mpanapaka. Aleloia! No hitany. Izany ny surprise ndravana. Le ranomaso nandritry ny 13 taona, alahelo nandritry ny 13 taona, ny valy ho fahasoavana faran'izay ngeza teo amin'ny fiainan'i Jakoba, teo nandritry ny tamin'ny fotoana nionany tamin'i Josefa ry havana malala. Nampitsimbatika ny fiainana izy menaka vray manontolo mihitsy io andro izay nionany io, satria nanomboka teo dia nifindra tany Egypta izy rehetrarehetra, nanotahian'Andriamanitra ny fiainany. Ry havana malala, misy fotoana ireny ranomasitsika ireny, misy fotoana teto nisy toriteny manao hoe angon'Andriamanitra ao tavoanginy ny ranomasitsika. Fa reny alahelotsika ireny ry havana malala, reny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ireny, efa voafidin'Andriamanitra fotsiny ve tsika, natsoin'Andriamanitra tamin'ny anarany ve tsika, fa Andriamanitra Jehovah Andriamanitra dia natsoina fa Jehovah Andriamanitra Jakoba, Abrahama, Isaka, Jakoba. Fa Jehovah ve no Andriamanitsika ary tena zanak'Andriamanitra ve tsika. Reny fahoriana lalovantsika ireny, ranomasy lalovantsika ireny, ny sakrifisy ataontsika isan'andro isan'andro ho an'Andriamanitra io. Misy fotoantsika mahafoy zavatra mihitsy, misy tena afoitsika ny fotoana, afoitsika ny zavatra maro. Fa ho an'nama ao an-danitra ao Andriamanitra tsy mitsahatra ny mana tsara sy mana lehibe, ny surprise, ny fanomezana izay omeny antsika ry havana malala. Tsy misy very reny, ianao aza matahotra ianao fa miaraka amin'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana ry havana ho hitantsika izany hoe zao ve, ay ve zao ny tao ambadika ireny alaheloko ireny Andriamanitra.
Ary Jakoba teo tena inoko mihitsy fa teo izy ry havana sady teo izy nahafantatra an'Andriamanitra vao maika ny tombo koa ny fahafantarana an'Andriamanitra hoe Jehova tena lehibe ianao, tsara ianao Andriamanitra nanomana zavatra ho anay ianao. Sady faly izy nilatsatra ny maso ny tombo ny fahafantarana sy ny fitiavana an'Andriamanitra ny velona tamin'ny laon'ny ny fiainany ry havana malala. Tsy hoe maty Jakoba dia tsy nahita an'i Josefa intsony tsia fa sady notahian'Andriamanitra izy mbola velonaina soamantsara no afaka nahita an'izany no masony. Ry havana, izany rano teteny amintsika rehetrarehetra. Andriamanitra tena manomana zavatra ho antsika Andriamanitra. Ozy foana tsika indraindray, inona Andriamanitra no mba tena vokatra izao vavaka ataoko izao fiaretako, izao zavatra treako. Misy fotoana antsika ry havana mandalo fanenjehana ary vao misy zavatra kely dia fivavahantsika foana ny tenen'ny olona. Zavy ianao mba mivavaka dia ohatrohatro izao dia marary ny fotsika indraindray dia malahelo tsika nefa maninona tena efa miezaka mihitsy mahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'i Jesosy. Misy zavatra banga, misy zavatra hafoy noho ny amin'Andriamanitra. Fa ry havana malala, aza kely ianao fa omen'Andriamanitra anao, mikarakara sy manalehibe ny zavatra omenanao Andriamanitra. Io izy misy fotoana izy tsy miteny, io isitsika hoe inona ihany ny vokatra ity fivavahako ity, inona Andriamanitra ny vokatra ireny fivadikanana nataoko fahoriana angereny, vokatra ireny alim-bavaka nataoko fahoriana angereny. Dia misy fotoana Andriamanitra tsy miteny, ohatrany tsy mamaly izany izy. Tahaka ny tamin'ny Jakoba tsy nahamaly ohatry ny tsity izany Andriamanitra, fa nakay izany Andriamanitra nandritra ny 13 taona ka tsy mba afaka nampahafantarina Andriamanitra ve hoe any Josefa? Tsy ry havana malala, mangina izy aloha fa izany akory tsy midika hoe raha tsy miteny Andriamanitra androany dia tsy manao ninina. Tsy ry havana, mitaizan'i Josefa izy any. Misy Josefa efa tazain'Andriamanitra any ho anao. Ny zavatra banga teo amin'ny fiainanao tsy intsony ny iverina fa mihoatra lavitra ny nginy. Aleloia. Teneno mihitsy hoe amen amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha misy olona tena tsapany mihitsy hoe misy fahabangana ny fiainana, misy zavatra tena nahahory azy, tena nampahory azy, nampijaly azy hatramin'izay, dia aza mieritreritra hoe ino no hitanao fa tsara lavitra no ino hitanao. Aleloia. Tsy Josefa teo intsony fa Josefa efa lehibe, Josefa efa mpanapaka, efa manambony lahatra. Tianao Jesosy izany mihitsy fa ampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany androany. Mahereza daholo tsika rehetrarehetra izay miandry an'i Jehovah dia andro soery. Elatra ny akarany tahaka ny an'ny voromahery. Haleloia. Amen. Haleloia. Makasitraka. Mahafinaritra ny toriteny misaotra betsaka mampionina. Andriamanitra manankiray mpasavana ny amaly fitianao. Inona moa ny titran'ilay toriteny teo izay natadidy? Hanao surprise aminao Andriamanitra. Surprise tokoa. Ny atao surprise dia zavatra tsy ampozina. Ary tsy ampozinao ilay izy zavatra tonga. Ary zavatra tsy nahatenaina intsony raha ho an'i Josefa. Tsy nahatenaina intsony satria izao efa na dia tsy hita faty aza i Josefa dia efa nanao fandevenana haneritreritra i Jakoba azafady. I Jakoba ry havana tena nina ary namboatra ny sainy ary namiraka tao anatin'ny sainy fa maty i Josefa. Novonoiny tao anatin'ny sainy, tao anatin'ny eritreriny, tao anatin'ny fiainany. Nampirimina daholo tamintsika efa misy sary amin'izao hoe manana alboma dia efa nampirimina ny sorona daholo sary ao anaty alboma misy an'i Josefa. Nampirimina satria makarary foana mijery azy. Fa maninona ny tena nino izy? Matanjaka be ny fampinoana anazy. Matanjaka be ny fandresen-dahatra fa maty Josefa. Nitondrana porofo mihitsy ange. Genesis 7:30 andininy 1:30. Ary nalain'ireo ralahany ilay akanjon'i Josefa
dia namony zanaka kosa izy ka natsobony tao amin'ny rany akanjo dia nampanateriny ho any amin'ny rainy ilay akanjo sady hoy ny filazany azy ity no efa hitanay ko fantarina akanjony zanaka ao tiana ty dia fantany ka ho izy akanjony zanaka io efa lan'ny biby masika izy vao viravira tokoa Josefa. Fomba ny devolina mitondra porofo irevana. Fomba ny devoly io mitondra porofo andresen-dahatra atsika fa maty Josefa. Maty ny nantenaitsika. Maty le titsika. Sotrana rehetra makasitraka ny mampionina. Tombosa dia mitombo fa saovana mampionina dia mahereza foana ny asan'ny tompo. Betsaka amintsika tonga eto efa nomena porofo. Efa napahitana porofo fa io tokoa ny akanjony io. Ary misy raha. Tsy vita ny analizy. Tsy afaka nentantany amin'ny laboratoara iny ka nijerena natao test ADN sy ny sisa hoe tena rahan'i Josefa marina ve? Fa ninontsika. Satria ny zanaky Jakoba dia resy lahatra fa vao mahita an'io fotsiny Jakoba dia mino. Matanjaka be ny fandresin-dahatra. Matanjaka be ny fandresin-dahatra mahatonga anao tena kivy tanteraka efa tsy mieritreritra an'ilay zavatra iny intsony. Za rehefa miteny anao androany velomindray ny fanantenanao. Velomy ny fanantenanao satria nahoana? Zanak'Andriamanitra ianao. Velomy ny fanantenanao satria nahoana? Satria tsy adinon'Andriamanitra ianao. Hoy izy ianao tena efa porofo mivaingana mihitsy raha rarado ny hitako a. Fa tena zay ny vitany amiko. Teny ianao androany fa rahana zanako sy fa tsy rahana zanakao. Velomy ireny fanantenanao. Za tena resy lahatra, tena mifinoana, tena mino be any anatiko any fa za koa androany ity herinandro ity na mety amin'ny herinandro ambony fa zay maha surprise tsy fantatro na roviana amin'ny herinandro ity fa isy zavatra ataon'Andriamanitra koa ny fiainako. Zay ny finoako. Ary tsy tonga ho azy amiko izany toroteny. Zany rehefa maheno toroteny dia ny asam-boroko ny ary fikiriko ny Alleluia. Dia tsofintsika rano koa mampionina tena izy koa anaovan'Andriamanitra an'izany surprise izany koa ny ianao mampionina. Tsika rehetra izay tonga eto raha mino ianao. Ho tena hoe tsy voalazako fa raha ino ianao dia hitanao ny volan'Andriamanitra. Za rehefa mandalo eo anoloako ny tenin'Andriamanitra dia samboriko. Natao an'izy ary iny. Natao an'izay niaino iny. Ny tenin'Andriamanitra nge rehefa natanteraka amin'izay niaino ka mino e. Alleluia. Tsy tanteraka amin'ny fiainan'ny olona ny tenin'Andriamanitra satria izy ny olona hoe dia mba marina. Za tena miteny tena marina izany. Tena isy surprise ataon'Andriamanitra ao fiainako amin'ny herinandro ity. Tena inoko izany. Tsy tonga ho azy tamiko izany toriteny izany. Ekeko fa nisy porofo. Efa nentina teo hoe maty ilay Josefa. Dia maty mihitsy nge izany ilay fanantenana. Tena tonga dia maty tanteraka mihitsy ilay fanantenana. Hain'ny devoly mitondra porofo hamonoana ny fanantenantsika io. Fa za miteny anao androany tsy ny maty ihany ny velomin'Andriamanitra. Fa ny fanantenana efa tsy misy intsony koa averin'Andriamanitra indray. Velomin'Andriamanitra, velona ny fanantenako. Tena ino mihitsy ilay akanjon'ozy izy. Nisorona nefa ny akanjon'i Josefa. I Josefa lasa tany Egypta tsy nanao an'iny akanjo intsony. Akanjo nalaina ho atao porofo mivaingana. Ny akanjo izany akanjo. I Josefa rehefa any izy any. Ary tena mahafinaritra tokoa. Tena tsy nisy ninona intsony nataon'Andriamanitra teo amin'ny Jakoba hoe mba nanofinofo kely na mba narisy kely. Fa tena hoe maty dia maty. Any amin'ny Genesisy 3:20 ao aloha ao
telo nandalo telo le Genesis roa amby efapolo iny nampahafantarana Josefa ny lalàny hoe velona izy. Fa eto ny sujet dia Jakobo, tsy ny lalàny. Jakobo eto le nofidian'Andriamanitra fa tsy ny zanany, tsy ny lalàny Josefa. Ianao ange ny sujet eto androany e. Ianao ange ry havana no resahan'Andriamanitra eto androany. Any amin'ny Genesis toko faha 5 Genesis toko faha 5 andininy faha 20. Tenenina aloha zany andininy faha 5 Genesis toko faha 5 andininy faha 5. Dia niakatra avy tany Egypta izy ireo ka tonga tany amin'ny Jakoba arainy tany amin'ny tany Kanana. Dia nilaza tamin'izy zany hoe mbola velona ihany Josefa, ary izy efa mpanapaka any amin'ny tany Egypta rehetra. Iny anisy tamin'ny Jakoba teto, kanefa nangatsiaka ihany ny fon'ny Jakoba fa tsy nino azy izy. Efa tsy velona intsony, efa tena tsisy hevitra intsony, efa nampatoriana. 13 taona, efa 13 taona lasa vita ny fandevenana ozy izy. Ary ozy izy Jakoba efa sitrana zao le fery azo sokafana intsony. Zany no azo anaovana resaka le retour rehefa maty dia aloha maty. Ary misy olona mieritreritra an'izany tsy mety intsony ampanantenana ny tenin'Andriamanitra hoe mbola velona ange Josefa. Tsy mena tsiny ny olona satria efa namboatra ny fony izy, efa nionona izy. Za miteny anao androany aza mbola mionona ianao, aza mbola mionona ianao. Raha tenenina anao androany amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity hoe velominy ny fanantenanao, mbola velona any Josefa. Aza mangatsiaka ny fonao. Ny finoantsika no tonga an'Andriamanitra ihetsika. Misy olona ange ravana ny vokatry ny fahadisom-panantenana tsy mety tsy afaka hampahirezana intsony. Tsy te handray fampahirezana intsony, tsy te handray zavatra mahakasika an'izany intsony ka hoe hamelona ny finoana ao anatiny. Fa za miteny anao androany raha eto amin'ity sehatra ity no fidian'Andriamanitra dia velomy ny fanantenanao. Ary dia nolazaina nangatsiaka ny fony dia nangatsiaka ny fony dia tsy nino izy. Fa zao rehefa 7 dia nolazaina izy ireo ny teny rehetra izay nolazainy Josefa taminy. Ary rehefa hita ny sariety izay efa nampitondrainy Josefa hitondrana azy, izay vao velona indray ny fanahiny Jakoba arainy. Ary hoy Israely aoka ary fa mbola velona ihany Josefa zanako, andehaka hita azy dia ny mbola tsy maty ahy. I Josefa rehefa naniraka ny lalàny tsy teny fotsiny fa nampitondra sarety feno zavatra. Raha hainy ny devoly ny tondra akanjo mihosin-drà dia mba hainy Josefa koa ny nampitondra sarety feno zavatsoa anam-porofona miaraka amin'ny teny fa velona izy. Raha ohatra ianao tsy mino, misy famantarana omen'Andriamanitra anao. Ao aorianan'ity teny ity dia ahita sarety. Sarety zany tena sarety mihitsy, sarety feno zavatsoa. Atao inona io sarety io? Hiampihena, hanindrina, hanamafisana, fa tsy vita ny teny fotsiny. Ny teny fotsiny indraindray efa leo ny olona, efa reraka ny olona mihaino teny fotsiny. Fa androany tsy teny fotsiny. Raha hanao zavatra aminao Andriamanitra amin'ny herinandro io, ambadika ity teny ity i sarety tena tsapai tanana hita maso, famantarana ho hitanao fa ho tanteraka le surprise. Alleloia. Io ingeny namelona ny fanantenan'i Jakoba. Le teny efa tsy fa toriana teny ianao isan'andro. Dia fo zany amen. Misy amintsika manao amen. 3 taona ianao zany manao amen fa tsy misy finoana intsony ianao ny amen. Amen zany entiny ho tanteraka tokoa ane zany e. Tena tonga dia velona mihitsy ny fanantenanao amin'izany. Amen. Fa sady hoe zany dia mamboarinao ny ondanao mitavla hoe amen. Efa tsy mino intsony ianao amin'iny.
tena ataovy amin'ny mainina ohatrany ny Erika sy Marie Hortensine sy Berthe sy Mampionina. Nelson Dola. Alléluia. Ampitola sarety anao Andriamanitra. Anaraka an'ity toroteny Mampionina, anaraka an'ity toroteny famelabeazana nataoko ity, ahita sarety feno zava-tsoa ianao. Porofo mivaingana ho tsapainy ny tananao. Andriamanitra rehefa anao zavatra mizatra mialoha azy foana. Misy famantarana miseho foana eo alohany entina n'Andriamanitra nambany. Ka ilay sarety tsy mbola io fitahiana. Afanaporofona fotsiny fa tena hisy ilay fitahiana. Tena hitan'i Josefa tokoa i Jakoba. Ndao aloha sisy hijery azy fa velona tokoa izy. Noho ninona ny nony an'izany? Tsy tenin'ny zanany. Tenin'ny zanany efa henon'ny foana. Toroteny efa henonao foana. Fa raha an'Andriamanitra sarety io. Toy izany hoe ino ny famantarana. Mahafinaritra ngerabako malala. Na ny Genesisy 1:20. Andininy fa 7:20. Andininy fa 20:20. Ary Juda ny rana miloha nialoha azy akany amin'ny Josefa mba hanoro lalana azy ho an'ny Gosena. Dia tonga tany amin'ny tany Gosena izy. Ary Josefa nanamboatra ny karesiny dia niakatra hitserany Israely rainy tany Gosena izy. Ary raha niseho taminy izy andry tena mihana ny voziny ka nitomany raha teo amin'ny voziny. 13 taona kosa be ravana. Ary tsy hoe 13 taona lasa tany an-dafy ka mifampanolalolatra eo foana fa 13 taona neritreretina fahofaty. Ary Israely tamin'i Josefa. Aoka ho faty amin'izay ho ahy. Satria efa hitako ny tavanao fa mbola velona ihany anao. Hitanareo Nieritreritra Jakoba io ny faratapony indrindra amin'ny zavatra tokony hitany masony amin'ny fahavelony dia efa tsy nampaninaritsonina maty ary izy. Hitanareo misy lehilahy anankiray atao hoe Simeona tao amin'ny Baiboly, tao amin'ny tempoly rehefa tonga ny andro fanolorana an'i Jesosy valo andro taon'ny any naterahany. Dia nisy an'io lehilahy io atao hoe Simeona efa antitra be mihitsy izy. Teo amin'ny tempoly dia nitrotro an'i Jesosy izy. Dia rehefa nijery an'i Jesosy dia izy oka ho faty amin'izay ahy. Efa hitako Jesosy, efa hitako ny tsara indrindra. Ny Jakoba teto nieritreretiny zavatra tsara indrindra. Izy tsy mainona sonina maty satria tonga tamin'ilay zavatra tena nirinin'ny fony izy. Tonga tamin'ilay zavatra tena fanirinin'ny fony izy. Tonga teo amin'ny faratapony ny fifaliana izy. Tonga teo amin'ny faratapony ny fahafinaretana izy. Tonga teo amin'ny faratapony ny fataterahany zavatra tiany izy. Josefa no ilainy. Josefa ny banga teo amin'ny fiainany. Josefa ny nalelovany sy ny tomaniny. Josefa nefa nieritreretiny fa tsy ho velona intsony. Namihana n'ilay surprise izy. Alléluia. Tsy maintsy famihana amin'ny surprise anao ianao amin'ny herinandro ity. Alléluia. Amen. Tsy 13 taona lasa ny an-dafy fa 13 taona efa nieritreretina ho faty. Namihana ny voziny izy. Mba fantatritsika veravana zany hoe fahalehibiazana zany hoe mamihana an'ilay zavatra efa tsy nahatenainao intsony ianao, zavatra efa tsy nieritreretinao intsony, verenina fihina tena mikasika anao, makasika ny vatanao, tena fihinanao. Ity ilay izy. Ohatry tsy mampino hoe? Tsy mampino zany. Nefa inoy fa hain'Andriamanitra tao zany. Ilay zavatra tsy mampino io ny hain'Andriamanitra tao io dia tanteraka ilay izy. Dia teny aminao androany manao hoe ianao no tsy nino intsony. Ary Andriamanitra tsy nanometsiny antsika tsy nino intsony. Satria nahoana ho ahy ilay izy tsy eo nitondrany ny devoly porofo mivaingana. Hitan'Andriamanitra izao nitondrany ny devoliny, nitondrany ny zanany tamin'i Jakoba ilay akanjo misoratsoratra feno raha. Inona moa ravana ny zavatra rehefa mahita porofo kely olona dia mangina. Porofo ihany koa arozy izy ny olona fa ohatra izao efa diso dia voaporofona fa diso izy dia mangina amin'izy ka voaporofo.
ka tetika maty Josepha voapirofo fa maty izy tena angina Jakoba. Fa mba mihoatra lavitra noho nitondran'ny devolopirofo teo amin'ny fiainanao ka natonga anao tsy nintsony nitondran'Andriamanitra. Famantarana teny mba mpamantarana ho anao fa mbola velona any Josepha, mbola velona an'ilay zavatra nandrandrainao, mbola velona an'ilay zavatra niandrasanao, mbola velona an'ilay zavatra niala teo aminao ary efa nieritritinao tsy ho tafaverina intsony. I Josepha tafaverina, i Josepha tsy maty ary Josepha nialehibe. Hitan'ny Jakoba farany izy zazalahy kely, akilakila-bao kely, tsy hitany nandritra ny 13 niverina avany, lehilahy mpanapaka. Olona mitovy amin'ny Farao nefany zanak'Israely. Tanteraka aminao aneza, tanteraka amintsika rehetrarehetra aneza. Anara-maheran'i Jesosy Kristy Tompo Sabata nitsovako rano antsika rehetrarehetra zay tonga eto androany, tsika rehetra zay tonga eto. Ny angatahako aminao ny fanamby ataontsika dia zao: amin'ny herin'ny androany dia ijorovavolom-belona tsika. Raha mino ianao, za tena mino fa amin'ny herin'ny androany za ijorovavolom-belona amin'ilay surprise kezabe ataon'Andriamanitra amiko amin'ny herinandro. Dia alokana fotoantsika amin'ny herin'ny androany. Fa tsy haivonareo amin'ny herin'ny androany. Raha misy afaka mandefa MP amiko mihitsy ary alohan'ny fandarana, eo raha tojo mandefasina MP kely mihitsy amin'ny eo raha vavy Marisoa mandefasina MP kely mihitsy. Amin'ny herin'ny androany tsika tsisy fandarana. Diso tanteraka amin'ny herin'ny androany tsisy fandarana tsika. Ny antony dia zao, sady filazana ihany. Anamasina mariazy tsika eto. Halleloia. Misy olona eto amintsika mpiaraka amintsika eto hitanareo eto isan'andro hanambady amin'ny 27 alina 27 ariva vita sabata ny soratra any amin'ny mairie, ary ny alahady kosa dia ny vodiondry ny fanamasinana mariazy zany ary fiarahana misakafo be. Halleloia. 27-28 fa zany hoe 26 zany dia efa miantsy lavilavitra ny toerana misy anay raha anatin'ny 4 angamba misy toerana tsy diso dia tsy misy fandarana tsika amin'ny herin'ny androany kay fa ataontsika amin'ny zoma amin'ny lakamisy ataontsika séance kely fijorovam-belona amin'ny lakamisy. Mino zany fa lavalava kely kokoa ny fijorovam-belona ataontsika amin'ny lakamisy. Mety raha roa misy vao vita zay tsy fantatro inona Jesosy ilay surprise fa efa mehazandra ihany zay. Zany ny finoana zany. Sotra ny Suzel, zany ngery finoana e. Tsy fantatro fa za mino fotsiny. Halleloia. Za koa tsy fantatro fa za tonga dia mino. Ary ny tonga dia zao ny ao anatiko. Za ijorovam-belona. Inona ary ilay ijorovam-belona? Mizahatra isioka. Zay ny teny azoko androany. Tsy maintsy amihana ny Josepha ianao. Tsy maintsy amihana ilay zavatra tsy nahatenainao intsony ianao tonga amin'ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Matoky sy mino fa nampairy anao zay. Tsy dia nataoko lava ny famelabelana. Ny antony dia fa ampy ny zavatra rehetra teneniny mampiona. Za amin'ny teny mampiona foana zaho mampiona rehefa ianao mitory-teny dia tsy dia hitako tsy dia mahita velabelana satria nefa tao anatin'ny tao daholo na famelabelana. Amen. Jehova Andriamanitra antanteraka. Halleloia. Mihoatra lavitra izay nirin'ny fonao eo amin'ny fiainanao. Halleloia. Iny ny kantoko. Daso aloha. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana mantsy tsika. Mino fa voarainao ny afatra androany. Iny ary ny kantoko raha radio. Raha misy aminareo voakasiky ny teny androany ka manana ny zavatra ho lazaina. Inona mba azonareo lazaina androany ho voninahitr'Andriamanitra dia afaka manao appel avy hatrany nareo mizara fahatsapana. Halleloia. Aloha sina sary. Aloha sitsika sary aloha
misy izara fahatsapana efa misy olona efa tafiditra ao izara fahatsapana fa azitsika sary aloha tahaka ny mahazatra ihany dia andao metsika fitenenana rahalatojo inona no nahavoakasika anao androany, inona no voarainao tao anatin'ny toro-teny hanao avy hatrany ny fitenenana rahalatojo. Amen. Jesosy antsika rehetra makasitraka anareo vady tamin'ny toro-teny na finaritra na kasika verom-panantenana be. Alleluia. Ataoko amenina be koa koa surprise. Alleluia. Jerobavany velona ny ary masiko avy ny fotoana dia tena zatra nakasika anany hoe tamin'ny voalohany nanao surprise, nanao porofony devoly dia nasiany rano zanak'ondry mihitsy natao tamin'ny akanjo Josefa dia tena nino Jakoba hoe tena zay zany maty ny zanako hoe lany biby masiaka vao viravira tokoa Josefa. Fa ny zavatra nahafinaritra rehefa Andriamanitra miasa rehefa te hanomana surprise dia manana porofony devoly. Fa zao nanao porofo koa Andriamanitra dia miaraka amin'ny sarety be mihitsy. Alleluia. Dia velona indray ny fanantenana dia tena nakasika anao endry misaotra Jehova izany tokoa sady rehefa manao zavatra ny devoly dia contren'Andriamanitra foana ary n'Andriamanitra mbola tsara noho iny. Alleluia. Dia mahavelom-panantenana be andray surprise. Dia makasitraka antsika rehetra iny Jesosy taholy. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny rahalatojotsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana. Misaotra anareo foana misaotra betsaka amin'ny fizarana fahatsapana fa asan'Andriamanitra ngeza be ny fizarana fahatsapana. Tsara fantatrareo zany. Alleluia. Zay zany ny fizarana fahatsapana ny rahalatojo. Mbola misy ve? Raha tsy misy tsony dia mivadika amin'ny programa manaraka isika. Mbola misy eo izara fahatsapana. Alleluia. Tsy misy tsony. Misaotra antsika rehetra nalaindaina amin'ny zara fahatsapana androany fa tsy maninona izany fa indraindray mba misy maromaro na iray anankiray misaotra ny rahalatojo ny solon-tena. Alleluia. Zao ary ny ataontsika tahaka ny mahazatra ihany koa isaky ny zoma hivavaka tsika aorian'ny hira. Inona ary ny hira tianareo ataontsika amaranantsika amin'ny fotoana androany. Izay manohitra voalohany eo izay hira voalohany miditra eo izay no ho ataontsika hira famaranana milohan'ny hidirantsika mivavaka. Ny fanantenako izy ampiran'le mpira mampionina ny fanantenako izy lina. Alleluia. Ny fanantenako inona ny titran'le Azay tapeko lina hoe sady misaotra anareo fa ny fanantenako tena tsy haiko zao zay sady mba fantatry mampiona zao zay izy hoe inona ilay hoe ny fanantenako. Rehefa tsy hitatsika dia nisy nandroatra fanondroany eo an'ny raha hitahanao an'i Jehova. Hitahana any Jesosy zay. Amen. Alleluia. Sy amin'inava tsy tiako ny fanantenako dia tsy maintsy ilay anankiray izy nangataka fanondroana io nangatahany $100 io no ataontsika misaotra izy nangataka fa ao aoriana indray nareo nalefa ao aoriana ataoko tafiditra loloa ny fangatahana fa tafiditra loha ihany no alefantsika. Alleluia. Loatra ataontsika izany dia ao aoriana tetitsika hivavaka avy hatrany rasina vavimalala. Amen. Mino filatra daholo. Anatrika ny fiainana ianao mety anatrika ady mafy koa angamba. Zay rehetra mety mbola ohatrenao dia tsy ho takatry ny saiko. Zay lalana mbola ho lalovanao dia tsy ho azoko an-tsaina. Fa zavatra iray loha no atampoko. Hoy aho hoe hitahy ianao anie Jesosy.
naizanaiza isy anao ninninona iseo ita ianao any Jesosy. Ketayana anie Jesosy itani iaro anao kanaizanay zay isy anao itayana anie Jesosy itayana anie Jesosy itanani iarana kaninuni nunaise itayana anie Jesosy. Itayana anie Jesosy itanani iarana kaninuni nunaise itayana anie Jesosy kaninuni nunaise itayana anie Jesosy itayana anie Jesosy itayana anie Maina Jesosy satria anao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Isaorana ny anaranao Andriamanitra ny fatatotsan'ny fandarina teto. Misaotra anao zay Jesosy satria tontolo sasoma tsara teto indray ny fandaharana. Ho anao reny ny dera, ho anao reny ny azy, ny voninahitra hatramin'izay teo mandrakizay. Dia misaotra ny amin'ny teninao fa velona tokoa ny fanantenanay ankehitriny. Izy nilaza taminay Andriamanitra fa mbola velona any Joseph. Haleluia.
mbola velona any Josefa hoy ianao mbola velona any le zavatra efa nieritreretina efa maty teo amin'ny fiainana mora miana zany amin'ny voziny izahay amen sotra Jesosy voninahitra ho anao tanterao amin'ny tsatokatrano isam-batan'olona zay nandray an'izany teny zany androany Jesosy izany toriteny zany ka raha dia efa nomena pirofo mivainga an'izay tao aloha tao fa tsy tanteraka intsony zany zavatra zany dia ho tanteraka kosa zany amin'ny anaranao Jesosy voninahitra ho anao dia lalaza sotra ho anao da io Jesosy izany teny rehetra zany toliny zany mba tsy hisy soverymaina alleluia fa tena hoe aniry sy amoha zato eny any amponinay tsirairay avy izay nandriny zany teny zany dia lalaza sotra ho anao be ny tsy voalazako kely ny fahalalako ary fony fisainako fa tsy izay nangatahako ihany Andriamanitra fa metra lavitra noho izany dia ho ataonao fiaina ndraiky mpanomponao reto izay hitanao fa mahasoa dia ho ataonao sotra Jesosy halleluia amen hivavakantsika ho amin'izao fotoan'izao ho an'ny firenena andao ampandrotsika nambavitsika Berta hivavaka ho an'ny firenena anao fitenenana Berta. Alleluia, makasitraka pastera manome fitenenana iaray hivavaka ary isika. Isaoranay ny anarana Jehovahandriamanitra satria lehibe tokoa ny fiarovana ho anay. Lehibe tokoa ny indrafonao nahafahanay mbola afaka nihaino telina tandroany. Afaka nampandroso tao anatinay Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tsy niheriny natanjaka izany fa noho ny efitra aminao Andriamanitra. Misaotra Jehovahandriamanitra tsy tapaka ny fandaharanay noho ny fanantenanay ho teo anatrehanao, nanatrika anay tokoa ianao. Tena lehibe ny fitiavanao anay ary velonao anatinay mandrakariba ny fanantenana fa mombanay hatranentrany anay anao Jehovahandriamanitra. Misaotra tamin'ny afitra izay nampitondrana ny mpanompona tandroany Jehovahandriamanitra izay teny ho fampanantenana tsirairay avy. Na dia maro aza Jehovahandriamanitra efa anatin'izany tsy fahavelomam-panantenana Jehovahandriamanitra ny amin'ny zavatra izay tsy araka ny sitraponao kanefa tompo tamin'ny alalan'ny teninao androany ho velona hamiratra ary fandresenay tsirairay avy ny tenina tandroany Jehovahandriamanitra ho tahaka ny fampanantenanay fa velona ho anatinay ary velona ho anay koa ary fanantenana lehibe ho anay fa i Josefa Jehovahandriamanitra tena velona ary fanantenanay mandrakariba no ny amin'ny alalan'izany teninao izany. Ary ny amin'izao fotoana izao dia hivavaka manokana ny amin'ny firenenay Jehovahandriamanitra. Engany ny firenenay Tompo Andriamanitra dia hanananay fanantenana eo anatrehana tamin'ny alalan'izao teninao masina izao. Na dia te aza Jehovahandriamanitra ny fankahalan'ny rahalahin'ny Josefa Jesosy kanefa tompo mbola nananay fanantenana. Tena velona i Jehovahandriamanitra ary tena fanantenany amin'ny firenenay koa ny amin'ny teninao tandroany. Ho entinay mandrakariva tsy hitsahatra fa tena hatsangana ny firenenay. Hamiratra ny firenenay Jehovahandriamanitra ho mpandresy Jehovahandriamanitra ny firenenay tamin'ny alalan'izao teninao androany izao. Engany tompo malala hoana inana ny asan'ny devoly izay tikasa tenindrodana ny firenenay izay mandrebireby ny firenenay mahatonga ny ara-panan'ny Madagasikara Jehovahandriamanitra ao anatin'izany dia horodina amin'ny anarana Jesosy Kristy hanana fanantenana hatrany hijoro ary hitoky aminao Andriamanitra satria velona ho anay ianao. Jesosy malala ny indrafonao hamelombelona ny amin'izany firenenay izany hatanjaka Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'izao teninao masina izao. Dia voninahitra ho anarery ihany. Fiadanana kosa no atolotra ianao anioka mandrakizay. Alleluia. Halleluia, mankasitraka indrindra andrana vaventy isika anaty izay vavaka mamy sy matsiro izay. Tapitra ny fandalantsika. Misaotra ny rehetra nandray anjara. Misaotra ny ranavavitsika Rina tamin'ny vavaka fanomboana. Misaotra mampina tamin'ny toriteny. Misaotra andrana vaventy tamin'ny vavaka ny firenena. Andriamanitra malifite anareo. Raha mbola sika aminao lanitra Jesosy ka tahiny tompo venena soamantsara sika dia rehefa avy any sika dia efa eo an'itray amin'ny 6 ora. Miaraka amin'ny fandarana irana amin'ny rahalahy Jonathan sy Lalatojo commencement ity soantina toriteny dia diviasan'ny commencement ataontsika anaty Zoom zany amin'ny raiky ambin'ny folo sasany amin'ny folo sasany amin'ny raiky ambin'ny folo isika manomboka any amin'ny ray sasany amin'ny roa antsika
tapitra ny commencement dia miditra anaty live tsika amin'ireo sasany zay ny programantsika rapitso anasana anao raha mbola te eny ny fandarina ianao dia akila deux point la 2 mandeha andro aman'alina mbola mandeha tsara mihitsy izy zao voninahitran'Andriamanitra ahirinao toloteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo oralina fa mety iny tompo daholo rapitso ntsika amiona saotra anao tonga rehefa amen